Na teo aza ny tantaran'olana nolalovan'ny fampianarana teto Madagasikara tamin'ny taom-pianarana lasa teo iny dia nanaraka ny lalanjotra tokony ho izy rehetra ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana ara-teknika na ny fidirana taona voalohany teo ihany koa ny BEP ho ramatoa ministry ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa amin'ity volana oktobra ity ho izy dia efa ho tonga ao amin'ny karaman'ny mpampianatra mpiasa-panjakana ny apahany tamin'ny fitakiana izay nataon'izy ireo. Volana oktobra zao zany dia efa tanteraka aloha ilay ampahany voalohany izay mitentina 10,000 sy 4 alina any ambondakesany fonctionnaire rehetra manerana ny tanin'ny repoblika na ny fampianarana ara-teknika zany na fampianarana ankapobeny. Tanjona fohezaka ataon'ity ministera ity amin'izao taom-pianarana vaovao izao ny fanomezan-danja ny traikefa ananan'ny tanora malagasy amin'ny asa velotena ataony ary tsy ho diso anjara amin'izany ny faritra Moromania izay renivohitry ny asa tanana malagasy. Dia ezahanay zany ny mijery manao validation des acquis et des expériences efa niarahana sy ramatoa ministry ny kolotsaina sy ny asa tanana zay hoe ahoana no hanomezana taratasy manamarina fa ireo zandrizanaka ireo mba ahafahany manana an'izay tombon-dany eo amin'ny fahaiza-manao zay ao anatin'ny fampianarana ara-teknika zany dia misy an'ilay fanofanana éducation entrepreneuriale zay efa nanomboka tamin'ny taona iny mbola tohizana amin'ity taona ity irahanay amin'ny ONUDI zay vondrom-pirenena ao amin'ny Nations Unies zany dia ny ONUDI no manomeny boky hoentina mampianatra. Ferinasa tafiditra ao anatin'izany fitsinjovana manokana ny tanora izany ho an'ity ministera ity ihany koa ny fampiofanana 3 ka hatramin'ny 9 bolana mba ahafahany miditra avy hatrany amin'ny tsenan'asa.